fafanga ankatia noza tampravo chamara efa natoko vaky zamekano ifanamake yalako sila fonakanazonaga izy kono magnety fonakazabe fanamety noza tetety ifany noza reky no volonitavy sady malaza misy raha les conditions, les conditions, les conditions, il a les fous comme les conditions, les conditions, ça m'a dit faut les talentos, estamos minando esa por. Até a pele faturou, são simila pato. Desde sua angelina, se lá sola pato. Ela mina, se não cala na iwe, na iwe kaka, na ifau jana, na ikamane, fuki ami kumeke. Tigani fama zaba, para tudo te vida baba. Jakura hitamana, masabi de no outro bizarra. Les conditions, les conditions, les conditions. Il a les fous comme les conditions, les conditions, les conditions. Ça m'a dit qu'il faut les conditions, les conditions, les conditions. Il a les fous comme les conditions, les conditions, les conditions. Ça m'a dit qu'il faut les se não gosta de dar de vaca e rua, ela nem me papa. Eka, rato nem suscitei a não cruel. Kurangnya mesti saya misal nama nanggang kuat. Kurangnya sara tono kayu apa panggilan jasa nefa no maka danasa sains nae. Surani tulangi no jago vet patenga ite masu bota ke para potende. Rames na tonosa e ver o que tem aí, mas o povo segue para atender manhã. Ni fazer na antela a sacha sacha, se vita com misara zara, chef na mulua fai. Ni fazer na kuna pira, sacha sacha, se vita com misara toto, amulua fai. Magara masono wakeki sayu tutieno, ratono jabi wet satita sale. Magara masono wakeki sayu tutieno, cinema bota tono sayu wet satita sale. Cinema bota, rara enotia. Amare non sia al cinema, no, non mi cosa mi piace,
Aige. Tirats fasanjinao ambara atone karakurma ute atone karakurla kosanjinao chipare atone karakurla atondare karakurma usijamino ore tenga sarangano chimbuka kichi dikanzengi rirtila bayala dikanzengi rubu sisikabiti yala famila magman chumadiwo milamtera ko atono apun mini short te bartera esa resmen sta vela dikatskatige via milan filige dikatskatige via milan filige. Ila anomingo akeso fasa sintaresira le lava isromi la via mazundrava mi postos asiva sharma ma erfeka bakaza apuzeretilo magira no maita kavi maazu isondo montami sapie konti noti sila la mampura potal la fami katika la tafte il faut faire le chemin ça salno iskotashte bona mtuvul chale ava iski salamba wani sexim passe no dek pangu piso sexim passe lamba no mila mangara kengi fatina no mila ita ko atono na flanku zenge premier tour de vida dikatskatige via mila filige dikatskatige via mila filige. You with the fire. Merhaba rehetra amin'izao arivana amin'ny andro alakamisy amin'ny arivarivo zao a faly miarabantsika ary faly manaritra ny manahoana sy ny manonona mbola tsara ho antsika mianakavy akory lahaly akory ranandria akory tsika rehetra akory tsika aby. Bon elaela tsika tsy mifankahita satria efa nanomboka tamin'ny alahady ny farany mifankahitantsika araky ny fantatritsika rehetra dia nisy ny adidy izay natrehana ary tsy maintsy natao sy
satria ny akama no lasa ary tsy ny amin'ny tsara ihany no fanotrona fa ny amin'ny eny fa na dia ny amin'ny tsy mety ihany koa ary raha ny fitenin'ny olona moa dia hoe nanao adidy ratsy fa tsy izay ny filaza azy fa ny tsisy adidy hoe ratsy izany ary ny fodimandry koa tsy hoe ratsy hoe manahoana fa ny fiteny kokoa nga dia hoe natsonony indray ody any aminy. Miendriky ny arabaina ny akama ary nahavita didy tokoa satria tonga nanatrika izay fotoana farany amin'ny fodiana mandry ny akama izany. Tsy hoe ny nody mandry no mahafinaritra na ny fodiana mandry no mahafinaritra fa tsy afenina fa nahafinaritra ny dia ary nafahana ny fankalala bebe kokoa, nafahana ny fandray bebe kokoa amin'ny fianakavian'ny manamanjoa ary tena nahalasa saina satria raha ohatra hoe dinihana sy fakafakaina dia tena hoe tsy mbola nahita olona mahery saina, matanja saina angamba no filaza azy kokoa, matanja saina, courageuse, battante ary tena hoe raha mba ohatran'izany daholo ny malagasy, ny vehivavy malagasy mahay manavaka ny hoe fodiana mandry natsonony indray ody any aminy matsapa an'izany atao hoe vesatry ny fisarahana nefa ny tena hoe tena matanjatsaina zany olona nihaona taminay zany ary tena on était profondément admiratif zany par rapport à la force, au courage de la dame, de la veuve, si l'on pouvait dire, parce que tena tsy afenina anareo zany fa tena ébahi totalement et complètement. Zahay telo menadaha nanatrika ny fotoana fanasitrihana ny cendre ny tombokilahy zany. Dia velo fisaorana ny fianakaviana zahay tsy nanosy tanana anay fa mampatahotra ihany manko ny mandray an'izany atao hoe fleurir akoto-malala zany satria raha ho an'ny olona saritahotra zany tahaka ny hoe matahotra ny Andry Rajoelina, matahotra ny représailles mety ataon'ny Andry Rajoelina amin'ny fianakaviana any Madagasikara, matahotra ny Zatsy, matahotra ny Zaroa, matokena mason'ny Zatsy, matokena mason'ny Zaroa, tsy maintsy misy ihany ny olona manatsatso an'ireny fianakaviana ireny satria ny zavatra marina dia izao ary tena dinika ny fanaovana izy ity tany toerana hoe tsy mahazatra ny malagasy le teny mahitsy, le tsy mivilana fa tonga dia mahitsy any amin'ny aty friction ny malagasy any, tsy dia mahazatra loatra an'le culture malagasy, ny fomba fitenin'ny fleurir akoto-malala. Eny hoy le ramatoa anankiray izay taty Paris, eny marina daholo anie ny teneninao fa le izy hitanao ihany le malagasy. Le malagasy manko tsy takan'ny vazaha. Zany hoe le malagasy zany tena ohatrany hoe olombelona tena c'est là que je m'insurge zany dans ce genre de constat, de raccourci hoe quand on dit la vérité zany, miteny marina ianao, teny zavatra mahitsy ianao, dia mila taktika hoe ahoana zany hoe tena mila forme, mila
mila fihetsiketsehana be rehefa hoe zany hoe ny malagasy zany tena tsy tia an'le zavatra tena hoe mahitsy sy hoe mandratsy azy le fitenenana amin'ny mahitsy. Eo le choc de culture zany na le fitapozan'le tsy fitovizan'ny ino izy teo ny fomba fitaizana sy ny fomba firesahana ary mahazatra sy ny karazana. Tena sarotra le izy zany isika ne malagasy izao ne fa napagaga de zao ity fianakaviana nidinana tany anisy en tout cas ilay ramatoa na ilay reny na ilay ray aman-dreny nandao vady ny laozan'ny vady moa zany tamin'ny fodiana mandry de tena malagasy zato isan-jato izy ary tena manana culture malagasy tena hoe tena hoe mahitsy izy zany ary izy rehefa milaza zavatra tsy mba ho vilambilana ary tena gaga zay fa tena hoe tsy niaraka tamin'ny chauffeur izy nanatona anay na hoe nandeha taxi c'est elle-même qui a conduit. Je crois qu'elle a plus de 65 ans la dame, mais ô combien dynamique elle était cette dame. Elle est cette dame. Raha misy vehivavy malagasy ataoko hoe 300 ohatran'izany ramatoa zany na arivo tena sahako miteny antsika malagasy fa miova amin'ny firenena malagasy. Io vehivavy mihitsy manko no za tena avahako le hoe le akiray le takan'le akiray le miteniteny foana lava iny le mpitsara iny zany iny tsy iny mihitsy fa raha miteny mahitsy zany tsy mila miteniteny foana, tsy mila manompa olona, tsy mila manevateva olona fa tena nahafinaritra. C'était toute une école, toute une culture, toute une éducation qu'elle nous a appris cette dame. Ary ny tenako manokana matoa amin'ny resaka an'izany aminareo eto de tena tonga saina hoe fanahoana raha ny taonany sy ny retiretiny sy ny profil familialany amin'ny resaka fivelomana zany de tsy tokony hieritseritra intsony no avin'ny Madagasikara izy fa tena ça préoccupe à cette dame l'avenir de Madagascar. Le malagasy mahandro tena hitanao arenonao anatin'ny firaitsany mihitsy fa makarary ny fony ary marary mihitsy ny fony. Afatra maromaro moa no navelan'ny maty izay tsy de ho azoko zaraina loatra eto fa tena tohany ianao raha ohatra ianao maheno an'le ramatoa miteny hoe afatry ny maty mihitsy hoe tohizo no tolona, tohizo ny tolona miaraka amin'ny akamo de tena gaga ianao hoe misy afatra be dia be tonga ary voaray misaotra betsaka tompoko ary tena misaotra Andriamanitra hitahanao roneny sy ny fianakavianao. Fantatro fa misy malahelo ihany le ankizy kanefa ny elako tsiny tena elako tsiny elako fondro fa sarobidy zany hoe afatry ny maty zany et surtout ka hoe tena mérité an'le hommage ilay ray aman-dreny Nodimandry. Aza de variana matikena maso amin'ny kritika amin'ny hafa
aza de variana matokena maso amin'ny vavan'ny hafa raha mahay manaova hoe raha mahay mba matovy koa hoe ny lehibe ary manana ny voninahiny manana ny maizy azy milasa zay mahatonga ana amin'ny teny non tsy andeferana kosa na inona zavatra mandeha na inona mety kritika mandeha na observation mandeha mahafinaritra ary voarainay tanora ny afatra anisan'ny moteur anisan'ny hoe milégitime ny zavatra ataonay ny tsy vitan'ny lehibe ary rehefa ampitaina aminay de vao maika tohizinay misaotra 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 tompoko androantsika dia iresaka momban'ny hoe ity le tereko masaka ohatran'ny voalobodraza ity tao anatin'ny telo herinandro zay amin'ny fampidinana olona eny an-dalambe de avy eo koa tsika dia resaka ny hoe i Andry Rajoelina hoe iza moa ny tena fahavalony Andriamatoa Andry Rajoelina akoatran'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Rehefa miresaka ny fahavalony Andriamatoa Rajoelina tsika dia tsy maintsy miresaka ihany koa ny tena namany. Tamatavy tsy madiny raha ela ozy nirina Noroa Sylvia Rasoma ato. Iny kabarinao niano izy zay tamatavy aty maskiny tsy madiny raha ela. Zaho tsy tamatavy rery ny maskiny ary tsy tamatavy rery no tsy madiny raha ela. Zay ny tatasika antsika androany satria manontany ramatoa nirina Noroa Sylvia Rasoma io. Raha tsy faiky ianao dia tsy mampaninona fa na iza na zany marina ny observationnao. Tsy madiny raha ela le malagasy satria ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Rehefa tsy manana ianao dia matetika miasa saina. Matetika dia tapakibo ny sakafo. Matetika dia tsy homan-kanina mandritry ny 2 andro, 3 andro. Matetika dia indray mandeha isaky ny 2 andro mba mihinam-bary. Indray mandeha ao anatin'ny herinandro mba misy hena ny sakafo. Fanafody tsy voavidy. Ny marary tsy vita entina any amin'ny hopitaly. Maika hivoaka ao anatin'ny fahantrana ny malagasy. Maika raha malagasy hivoaka ao anatin'ny fahantrana ary marary azy io fahantrana io fa saingy izao tsy fantatro raha malagasy ny zavatra eo am-pelatanany. Tsy fantatro raha malagasy ny herin'izany atao hoe vahoaka sy ny hoe maro. Ny maro no tsy takabasy. Ny maro
dia tsy fasika fa vato, ary maro koa tsy lanin'ny mamba. Inona ny tiana olazaina? Hatramin'ny sinina zany atao hoe tolom-bahoaka dia voafitaka foana ny malagasy. Nanonga tany amin'ny taona 2017 mandrak'ity ny androany dia voafitaka foana ny malagasy. Taona ny teny hoe vidanina 4 alina ary azo 4 alina taona nareo rehetra. Taona ny teny hoe 40 000 logement. Taona ny teny hoe 2 minitra vao tonga eo dia efa 5 000 ny litatry menaka. Taona ny teny hoe ity kianja ity dia ataoko kianjan'ny demokrasia. Taona ny teny hoe anao 20 000 logement tsika. Ny logement miatomboka zao hitatsika dia niny Ambobao, any ambadimbadiky ny tranon'ny Tongara Vatomangana, building io, ny trano atomboka eny amin'ny golf, eny Ambohidratrimo, any Tongara Vatomanga tapika eo le izy, trano à gauche, trano à droite, mividy trano aty Aneuilly, aty a Frantsa, amin'ny Île-de-France, maromaro. Maro ny fitaka nazon'ny malagasy. Andeha hiteny angambany hoe rano teo aloha mba azo efina ihany. Fa nanomboka tamin'ny taona firy moa nisian'izany délestage zany? Nanomboka tamin'ny taona firy moa niakatra amin'ny vidin'ny gazoil ary niakatra 300 isan-jato, ny vidin'ny lasantsy 300 isan-jato, ny fitombon'ny devise 200 isan-jato, 300 isan-jato. Nanomboka oviana moa nisian'izany fandefasana tsokosokony bois de rose. Nanomboka oviana moa zany hoe ny ledsian'ny Madagasikara dia mba hanan'olona iray na iroa, zany Mamy Ravatomanga sy ny fianakaviana samioka izany, ny vanian'ny Madagasikara dia dominen'izany Mamy Ravatomanga sy zany Besoa izany. Tsy mazava intsony ny momba n'izany société ao anatina offshore any Maurice zany. Mahalasa saina ary mahatonga saina ny mieritreritra azy. Ny fanampiana avy any ivelany, zay tonga lanina, zay tonga lanina, zay tonga lanina. Ny any amin'ny firenen-kafa, any Afrika, raha manao sinia ny fanampiana avy any ivelany dia amina milliards de dollars na quelques centaines de millions de dollars. Ny Madagasikara, peanuts, epsilon, 150 millions de dollars dia any amin'ny palais présidentiel mihitsy no ataony soni. Rehefa avy nidedaka ity filoham-pirenena hoe raha mbola ireny Banque mondiale sy FMI ireny dia na 30 taona raha tsy handroso Madagasikara. Dikan'izany tsy ilaitsika izany Banque mondiale sy FMI izany. Ny contreran'izay ny zavatra nitsanga tokoa, ary tena contrera, tena ohatran'ny hoe ity rangahy ity neka tsy mikamakory
ity rangahy iny eka fady kisoa, ity ranamany ity ny eka fady bengy, fa tapitra no an'ny doly na ny dikin'ity kisoa na ny dikin'ity bengy, ary eo dolo vao faniny zao tontolo zao hoe fa ahoany ty boakely ty, to vao fika an'ity boakely ty tsika menakavy, to vao fika an'ity mpivarodronono ty tsika menakavy, vao fitaky tony boky meny tony tsika menakavy. Inona ihany zany tsy mahafitaka atsika? Ny lainga maripoditra, ny fika mipetrapetraka. Mahafinaritra ny malagasy tompoko, ary tena tiany malagasy kokoa ny olona tranondainga sy ny mpivarotra milainga sy ny mpangalatra, mpandraindray, no ny olona miteny azy ny mahitsy sy ny marina. Tsy mahadiny raha ela Tamatavy fa masikiny. Tsy Tamatavy ihany ny masikiny tompoko, fa i Madagasikara iray manontolo. Fa saingy izao, rehefa tonga ny fotoana ka misy olona amin'Anarivo no malagasy mahasamy zaka ny marina sy ny mahitsy, tsy miambahamba, defa vita zay ny atsasaky ny fampitana ny tokony atao eto amin'ny fandaharana ndao sahia. Sahia anao mijoro, sahia anao milaza ny marina, ary sahia anao miteny. Fa ilay malagasy ane de zao hoe mahantra izy, ary tena mahantra izy, mahantra ara-bola, mahantra ara-pasahiana, mahantra ihany koa ara-panahy, ary mahantra ara-toetra. Tsy ampifasahina ny malagasy tompoko. Saode, i Saode io, i Saode io, sao de zao e, sao de zao e, io ane izay feno fanahina ny fomba fitaizana ny malagasy, fa tsy mba hoe crois en toi, believe on you, vas-y fonce. Aza mierikery akory izy ny ao anatin'ny soratra masina, mazava be, fa raha malagasy na de feo kaiky mibuary izy, mbola mierika ihany izy aloha hipasinany iny baolina iny, ary rehefa andaka hiditra eo amin'le but izy, defa io le gôly lefa midevany, tsy matin'le baolina. Jereo e, fa nisy niary ve Hamad, président Ankafy, nen'olona tena hoe raison d'état mihitsy, nierovana ny taranaky ny tena, ny zanaky ny tena. Mba henonao ve Andry Rajoelina ny fanjakana malagasy? Firifiry ny malagasy manam-pahaizana. Je ne parle pas de racisme, encore moins de fanavakavahana, fa jereo tafapetraka aty Sénégalais, tafapetraka aty Congolais, tafapetraka aty Innalais, tafapetraka aty Togolais.
manao lobbyinina mihitsy mifanjakana ivoirianina, manao lobbyinina mihitsy mifanjakana sud-afrikanina. Ametrahana an'izany hoe président Nkafy ny tena efa teo. Dia rehefa nahavita nga madamady tamin'ny lobbyinina nataony, dia ny zesta daholo izy menakavy io ny anay fa rehefa vita tsy hita. Ao anatina combat zany mba ampiana le zanaky ny tena, ampiana le taranaky ny tena. Non, on préfère aider les voleurs et les pickpockets. Oui. Lasa miteka anaovan'ny Andry Rajoelina cabinet tamin'ny 2010 dia tokanany cabinet dia faly ery herinandro. Any Toliara Mangididy, any De Gaulle otroriny. Toerana fampediana koa zany hoe ny tarana koa zany lasa concentré amin'ny fampediana koa. Fa ny tarana Kirzala mianatra any Londres, mianatra any Suisse, mianatra any Paris. Na izy tsaboana raha mbola any Genève, aty a Frantsa, tarana koa taraka eo. Dia mandalo Andry Rajoelina mbola mitehaka ihany no tarazo mahazo any Afrika iray manontolo io hoe onga Poutine hoe i Afrika ozy izy tena hoe cimetière. Rehefa manambola ry zalahy izy any Frantsa no mipetraka, manana villa, manana appartement, rehefa marary dia any amin'ny pays occidental na occidentaux ny tsaboana, rehefa maty ry zalahy vao mody any amin'ny fiaviany aty Afrika. État cimetière ozy nga Poutine, tena marina zany. Tena marina. Tena marina. Ny ankabeazan'ny fananan'ny Andry Rajoelina dia aty ivelany aty. Trano Chine, Hong Kong, Neuilly, frontière any Genève. Tsy lavitra an'izany koa nga Andry Rajoelina, ny Mamy Ravatomanga. Tsy tsapanao malagasy ny herinao ary tsahanao akory mitsapa ny herinao. Efa naveriko taminao tsy indray mandeha na indroa. Tsy raha valy-manana no atahorany Andry Rajoelina fa ny vahoaka malagasy. Atahorany vahoaka malagasy io. Tsy indray mandeha na indroa no miteny anao hoe tsy ilaina ny midina eny amin'ny 13 mai. Tsy ilaina ny makary, tsy ilaina ny makaty. Fa raha te ampiseho ny fahatezeranao ianao, tonga dia miaraka mivoaka eny an-dalambe izay akaiky anao indrindra. Fa izany teny anao fa lasa dala io tafika io. Tsy tan'izay asininy amin'ny tenany. Rehefa feno olona, iny Mahavoky, iny Besarety, iny Akatofotsy, iny Mahamasina, tsy mba zaza, andrano azafady toko. Isotry, atao madinika, Tanimena, Kazomanga, Ambohipo, tsy mba zaza sy ny karazany iny. Hoe feno vahoaka midina mivoaka. Tena miteny anao fa Rainy Masivaly dia vita amin'izay. Petraka amin'ny barazy rehetrarehetra, Rainy Masivaly dia vita ho. Fenao makeria, lasa ianao makeria amin'ny 13 mai. Lasa le miaramila, vao mahita an'ilay miaramila ianao, vao miainga le lacrymogène dia efa mifezaka ianao. Normal be. Fa raha ohatra feno anao ny arabe, ny miaramila indray ny atahotra makivaky an'io, satria matahotra ity.
so dia afaty olona ary tratramin'ny angrena azy eo ampovoan'ny arabe eo. Zay ny gravy amin'le any amin'ny arabe hoe tonga dia mivoaka eny e. Matahotra izy satria mety avy any amin'ny tafotrano nakitoraka amin'izany tapa-biriky vato n'inona tavela eo ampovoan'ny arabe eo izy sahirana. Fa toroko fotsiny zay dia samy mandray izay tokony raisiny fa tsy solution intsony ny fiakarana eny amin'ny 13 mai na mandeha mandavalapa satria mamono olona izany ary mety afaty olona amin'ny raha mandriky. Fantatro fa efa tezitra ny malagasy kanefa na iza noto izany tsy mbola mahita ny tena tokony hosolony Andry Rajoelina ny malagasy satria ity tanora tsy aninona midongo toerana, ity antida lanikoty tsy manaiky hiala, tsy manaiky hijanona dia misaniolona eo le tolona ary ny tena mety ho gravy amin'io tena efa mitena eto. Raha tena tia tanindrazana ho Ngara Valomanana marika dia miteny hoe tsy hanao politika intsony ary zalahy fa omeko ny tanora ny flambeau. Maro ny tanora timma ao anatin'izay, ao anatin'ny timma afaka mandova tsara any Ngara Valomanana. À partir du moment mivoaka izay phrase zay dia taddio ny teniko hoe quelques mois raha be indrindra no hijanonany Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana. Fa raha tsy mivoaka izay feo zay dia ho avy hatrany amin'ny fifidianantsika 2023 dia mbola sahako miteny anareo fa i Andry Rajoelina mbola lany eo. Averiko raha tsy miteny Ngara Valomanana hoe oka zay ry zalahy, omeko ny tanora ny flambeau. Fa raha ohatra mbola mitohy amin'io fandehana io dia tonga any amin'ny élection dia amin'izay fotoana izay mbola i Andry Rajoelina no lany eo. Sauf mety misy olona mirakla anankiray taonana firenena matanjaka. Mety misy olona mirakla taonana firenena matanjaka. Dikany raha tena tia tanindrazana Ngara Valomanana dia mitady mouvement beaucoup plus rassembleur. Fa raha mbola raha Valomanana foana ny tarika eo dia ataoko ho heninareo tsara, ho retany, ho renin-danitra fa maro ny malagasy tsy manaiky tarotitra ny raha Valomanana amin'ny tolona izany. Maro ny malagasy tsy manaiky taritin-draha Valomanana hitolona izany satria feno hafetsena ny tetika ary maro koa ny malagasy no tsy manaiky an'izany hoe ngiamarika raha Valomanana no filohan'ny mpanohatra ao Madagasikara. Lôzika ilay izy fa zao misy antony matoa tsy mireklame an'io ny mpanohatra. Misy antony matoa ny communauté internationale tsy miexige hoe i Andry Rajoelina apetrao ny statut amin'ny mahafilohan'ny opposition ny
maro kara-valomanana fa raha zany tsy mivoaka vola satria tsisy demokrasia eo aminareo. Fa maninona ny communauté internationale na ny PTF ny communauté des bailleurs manome vola sans exiger zavatra anankiray, point anankiray écrit voasoratra ao anatin'ny constitution, zany atao hoe statut ana opposant zany. Satria samy mahaiza mamaly dia mba mandininy zavatra atao rehefa voasambotra tsy fimpira ny tena. Lasa nareo nde hitolona ho andravalomanana voasambotra nareo. Maheno presse étrangère ave nareo manameloko an'ireny olona voasambotra ireny. Satria efa misy lobbying matanjaka akoatra amin'io tsy fitiavan'ny any amin'ny faritra sy ny miaramila no fampitondrana faisana nataony zandanga zany iverenany zandanga zany eo amin'ny fitondrana. Donc, pourquoi entreprendre une entreprise vouée à l'échec? Nareo efa hoe tenenina fa tsy tsy tenenina. Misy olona manazava ny lalana hoe tsy any ny lalana. Dia mbola iny any mafinoa. Forcé hoe. Tsy maintsy lasa io hoe. Tinona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Dia lasa zao ny sisa le stratégie hoe azako draina intsony fa sao dia meny Andry Rajoelina mitafika indray ny fitondrana. Dia vao mainka tsy makany amin'ny ravalo mihitsy fa aloha makany amin'ny élection. Tonga any amin'ny élection dia vao mainka tsy lany indray. Andeha indray ny doublon sy ny aksisika. Dia ilay vahoaka malagasy foana no mihina ny tady kirarony. Ny tena vrai homme d'État dia malala hoe tsy tafatsony fa mijanona ary rala. Averiko eto ary tadidio ty zavatra teneniko ty. Ny nahatonga Andravalomanana ho filoham-pirenena dia erreur fondamentale nga Ratsiraka Didier. Averiko. Ny nahatonga nga Ravalomanana ho filoham-pirenena dia ny erreur fondamentale nga Ratsiraka Didier ny 19 septembre rehefa nitranga ny 11 septembre tany a New York ka nitenenany tamin'izay andro zay hoe ny Amerikanina ihany no nanao an'io zavatra. Rombotra tanteraka ny ambassadeur Amerikanina ary rombotra tanteraka ny Amerikanina tamin'izay ozay. Ils se sont jurés d'avoir la peau. Du moins, oui. Ampitotona ny fanjakana nety Ratsiraka Didier io. Nitady olona zareo ary ndiara Ratsiraka Didier ihany ny créé ny marque Ravalomanana hicontrena ny asin'Andriamanjato tsy homerana tamin'Anarivo ary rehefa meringa Ravalomanana dia nampiny ny Amerikanina 300 isan-jato hitotona ny Ratsiraka. Vita amin'ny mission ny Ravalomanana, nidoboky ny Ratsiraka, nanao erreur ndraiky koa ny Ravalomanana, nindroahany indray ny ambassadeur amin'ny Frantsa, dia koa ny Frantsay vita koa ny amin'ny lahy, dia nifitain'ny olona koa izy tamin'ny 2009, garnison anankiray ny Kapsiato no nanao azy. Izay no nahatonga ny Andry Rajoelina ho filoham-pirenena. Izany hoe efa vita zany ny mission ilain'ny Amerikanina any Ravalomanana. Ary aza mieritseritra tsony nareo hoe ny Amerikanina dia amerina Ravalomanana eo, efa tsy miresaka amin'izany tsony amin'izao fotoana izao, efa mitorona amin'ny pejy.
Maheno ve nareo ny Amerikanina amin'izao fotoana izao mitabataba momba ny fametrahana ny demokrasia ao Madagasikara, nefa ny statuana opposition izay tokony ho lasan'ny Ngiara-Valomanana tsy lasany hatramin'izao, tsisy miteny, tsisy manoratra, tsisy mirevendiquer, izy irery tompony sisy sy quelques milliers de personnes miaraka aminy ao sy ny député no mireklame an'io fa na amin'ny malagasy ara misy ny malagasy ce n'est pas notre problème. Problème mitady toerana zany izy ny malagasy. Mazava be zany ny karatra fa mbola misy misisika ihany ary mezaky ny anao botolo. Rehefa tsy tafa de tsy tafa. Quand on devient président par circonstance, par un contexte, par le biais d'un contexte précis, de tsy miverina tsony iny fanondroana iny satria sarotra be. Ianao zao nandroaka ambassadeuran'olona nefa ianao amin'izao fotoana izao mila olona ametraka anao eo, azafady ozy ny olona dossier menamena be ny ianao. Sans suite, no way, denied. Ozy ny olona taraiky ianao zany. De eritseritra ianao amin'izao fotoana izao tokony hifampiresaka. Tena miala tsiny aho. Raha ireny sary fake photoshop navoaka tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny sabotsy ireny sy ireny stratégie fomba fangalana sary ireny, normal be Andry Rajoelina raha tsy matahotra ny RMDM. Normal be. Izany manko le lohatenitsika manaraka rehefa avy eo hoe iza no tena nama, iza no tena fahavalony Andry Rajoelina. Hiditra amin'ny lohateny vetikevitra anankiray tsika hoe mila taktika ny fampidinana olona eny an-dalambe. Nanomboka tany amin'ny raha ny tenako manokana ny tena hoe nampidinako olona teny an-dalambe dia tamin'ny 20 mars 2003. Mbola maro ny olona velona tamin'izany ary izany 20 mars 2003 zany dia Marc Ravalomanana no niezahana ho nasorona ary nampisehoana fahatezerana ny vahoaka. Vao 2003 fotsiny dia efa farafahakeliny 5000 personnes no tonga teo Ambohijatovo tamin'izay andro izay. Andeha hidina eo amin'ny 13 mai. Ho anareo izay milaza manko hoe mbola tsy nampidin'olona teny 20 mars 2003 tadio izay. Fa izay 20 mars 2003 izay navoasambotra any izy moa Yong, Zaki Yong moa izy iny, sa izy adiniko ny anarany. Le olona miaraka amin'ny professeur Albert Zafiny. Nigadra tany izy nandritry ny 9 taona 5 taona nigadrain'ny Ravalomanana. Ravalomanana manko le miteny hoe raha ny amin'ny tany mandroso izy dia nirivan'iny ihany dia avoaka le olona. Fa izay olona izay, Yong izay,
sy olona maromaro gadreta Valomanana neotra ny 5 taona. Satria raha Valomanana mbola lany tamin'ny 2006. Nanomboka tamin'izany nanomboka tamin'ny namerenana n'Andriamatoa Ratsiraka teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 96 no nisian'izany hoe appel amin'ny resaka sy mampita mesazy amin'ny radio. Ny antsiva ny tena fampiasan'ny olona tamin'izany andro izany dia nisy radio hafa koa moa. Taty aoriana nampiasainay ny fandaharana tatasika sy ny karazana. Fa ny taktika tsy hoe ndeha hilaza taktika eto aho hoe izao na izao na izao na izao fa samy manana ny azy daholo. Fa ny tena marina dia tsy azo tereko ny masaka toy ny voalobodraza ny fampidinana olona eny an-dalambe. Misy iny 2009 ny andro Rajoelina ny tena marina dia zao raha tsy nisy ny hetsika nataon'ny Kapsaty izany hoe ireto ry Charles sy ny ekipany tsy vita intolona nataony andro Rajoelina satria vitsy le olona teo Analakely. Ny s'estomper zany de izy, zany hoe tany voalohany de izy be dia be, tena betsaka, tena amina rivorivony. Fa avy eo rakatry ny olona le izy hoe tena ohatry ny anambaka indray reto, de nylona le tolona dia nanaraka ny miaramila no ny antony maro samihafa dia antony maro samihafa izay araky ny teneniko foana hoe ny tena marina anie ny tompon'ny lakile amin'ny miaramila tsy ny mpitondra mihitsy na ny mpanohatra. Non, diso any amin'olo-kafa ny lakileny io. Any an-tanan'olo-kafa ny lakilen'ny tafika malagasy. Rehefa io olo-kafa io na io firenena io no miteny avelao andeha amin'izay, aza tifirina ny vahoaka fa alao hiteny ny vahoaka amin'ny fomba any ambadimbadika any amin'ny Nohainte-Clainsane. De rehefa izay ny tamy de vita le fitondram-panjakana famidendava avion aingana ahafahana mitsoka. Rehefa mitenin'ny olona hoe ndana mitsoka fa raha mbola miseho mafy loha eo de vita. Ohatrohatran'izany nahatonga ny Gara Valomanana mitsoka natanjaka satria efa mivadika tany aminy ny basy. Ity katy koa tsy ela amin'izany fa araky ny teneniko teo hoe mbola mikatso aloha satria tsy mahadia volana ny maro no mety andrimbahan'ny Ravalomanana ny fitondrana. Tsy azonao tereko masaka toy ny voalobodraza io. Marina ary tena marina hoe tezitra le malagasy efa tafakatra ambony le seuil an'le hoe raha à l'échelle de 10 oa efa tafakatra any amin'ny 8,5 ny fahatezeran'ny malagasy. Zany hoe il suffit d'un rien zany de lasa le fitondrana. Fa maninona le rien tsy tonga? Satria misy zavatra ao tsy maha-d'accord amin'le vahoaka hoe raha iry de tsy tafa.
Ianao nefa sofenao a blanc, sofenao foana amin'ny appel, amin'ny manipulation amin'ny radio, ary ao ny famafazana lainga koa etran-dalina amin'ny zavatra atao. Mba miandro zao hoe nisy banjey nanompa mihitsy hoe tandremo fa aza mangarongarona zao amin'le 200 000 € le volanetiny reto le voasambotra ny Afrique du Sud, de masamy soloko fotsiny zao hoe source près de l'enquête. Avy ndray koa le sasany ary amin'ny sehatra radio enon'ny olona maromaro ary hoe 36 millions d'euros sa dollars. Tsy mbo misy akory éthique politique mba miteny sy mialatsiny amin'le vahoaka, tena tsy ajain-dralahy mihitsy e, le vahoaka mihaino azy fa fafazany laingy. Nen'le ray moa tonga de source près de l'enquête, mivoaka ny didim-pitsarana avy eo, le nilazay Fleury Rakotomalala ny marina hoe à peu près 20 000 $ na 20 000 €, raha de tahena le izy manko de metra kelin'izay fa tany amin'ny fitsarana na arrondissena. Tsy mba misy akory fialatsiny mialatsiny re toko fa vaovao diso ny zarainay taminao. Ny Elkibaboana mody rariny. Fa tonga de lasa le mouvement no tsy crédible, satria ny source ny information na ny renseignement, spéculation, na erroné, na diso, de zavatra tsy maripototra no fafazana ny anatin'ny sain'ny vahoaka, de faran'le vahoaka miteny hoe ary mpandaingy reto, mamafy laingy reto, de fa miena be de be. Taddio fa misy olona faiseur d'opinion mihaino anareo. Misy olona ao anatin'ny communication mihaino anareo. De afaka mitenin'ny olona izy hoe ino fotsiny zao, inony zao e. Tsy crédible ry zareo amin'ny amin'ny renseignement na information disséminé no an'le vahoaka, saripady ny fitaovana fanaovana communication, ary eo ny base voalohany amin'ny taktika na teknika hitaritana ny vahoaka hidiny eny an-dalambe. Rehefa eo amin'ny communication, eo amin'ny fizarana renseignement, fizarana ny information anao no tsy crédible, na chauffenao à blanc toninareo, de tonga de fa tsy tonga ny vahoaka ery ambany ery, satria manomboka mahafantatra koa ny le vahoaka hoe le olona apetraka akaiky ohatran'ny fopona ihany koa e. Manomboka fantatry ny vahoaka ny zavatra mitranga ao anatin'izany chalet zany, ao faravohatra ao. Oui, manomboka fantatry ny vahoaka ny tena talentan'le rangahy, manomboka miboridana. Zany hoe ato amin'ny communication, ato amin'ny information, ato amin'ny renseignement anao, efa mianahana. Spéculation daholo ny zavatra mandeha, fafy laingy. Ohatran'izany koa ny Andry Rajoelina, tandremo, fa tsy eo ny Andra Valomanana ihany. Trano toerana fampiadiana koa ve notokan'Andrangady zany no fampandrosoana. Raha mba hoe abatoarana koa de misy fiompiana koa amina rivorivo na manalilalina, de mba nety d'accord le malagasy fa fampiadiana koa. Qu'est-ce que ça peut amener de plus-value dans l'économie, dans l'économie de la nation? En quoi ça pourrait amener du développement? En rien que dalle.
Efa hitan'ny olona le izy hoe misy zavatra fopla, misy zavatra tsy miainga, misy zavatra tsy mikôlina. De miena tanteraka ny popularité na ny an-daniny na ny akilany. Raha mory olona zao Andry Rajoelina amin'ny 26 juin, et les gens y viendront tout simplement pour contempler ny stade Mahamasina hoe vita milay. Izay ihany ny asa vitanao ngeda be ao anatin'ny 5 taona ko tsy vitanao milay. En plus surfacturation excessive. Io rangaha, io fedarmatsika, izy any navita stade milay ohatran'io hoe. De sahanao ny mandrava ny any Tamatavy stade municipal. De mangina fotsiny ngiadidy Ratsiraka ao Mangarivotra. Teo amin'ny stade municipal any Tamatavy izy ny lehibe. Teo izy ny nanao foty ary teo ny na international azy. Mangina tsy miteny izy, foravain'ny olona, ho ataon'ny olona gymnase, de centre commercial, les terrains ny stade municipal. I Roland rery sisa no mitatatata. Tsisy atahoran'ny Mamy Ravatomanga ny Roland na ohatran'iny ary. Tena miteny anareo an'izany a. Satria maro ny zavatra ahafahan'ireo olon'ireo mamatotra ny Roland. Roland koa tsy manana popularité firy satria fantatry le malagasy hoe elany napidik'izo anay tamin'io Andry Rajoelina io. Donc c'est plutôt ta merde, c'est pas la nôtre. Débrouille-toi. Misy esprit an'olona tena manao an'izany mihitsy. Plus le bandiko manana problemako. Scandale à gauche, scandale à droite. Bon, iny moa aloha iny hoany fa manahirana iny. Ao ve mananatra olona, miteny olona nefa misy olona avy any Tuliara afara na tonga any Tamatavy rehefa aty Antananarivo ny tompon'ny numéro 1. Zany anie Roland mahamenatra zany e. Rehefa tanka mbola tsy ny sainao no mibaika anao fa le zavatra ao ambany pataloha de akatony aloha ny vavy. Satria manjary avoakan'ny olona le izy mandreraka mieritreritra azy. Izany aby anisan'ny mahatonga an'le olona tsy afaka le anaraka an'le mpanao politika satria mideraky le mpanao politika malagasy, tsy mendrika ara-toetra, tsy mendrika ara-pitondran-tena, tsy mendrika ara-panahy. Tsy mendrika rehetra ity hitao amin'ny zalahy daholo. Matoa Andry Rajoelina nisy nanaraka de mbola tsy fantatry ny malagasy firy loatra ka nanteny tao raha Fleury Rakotomalala ny tabataba hoe tany indray fa danjerosy hoe batikely io. Tsisy nieno satria mbola tsy fantatry ny malagasy loatra. Fa raha ohatra kosa efa fantatrao zao izy zany Marc Ravalomanana, efa fantatrao zany Andry Rajoelina zany amin'izao fotoana zao, efa fantatrao zany Roland Ratsiraka zany amin'izao fotoana zao. De mi-stop ny olona. Tsy mandeha ny olona maty tsy tradrano fotsiny. Ry zalahy manan-karena avy eo. Ry zalahy mivehoitsy ny hélicoptère sy ny jet privé sy ny vehivavy mantsy eraky Madagasikara misipa amin'ny-dralahy daholo. De nao maty bonheur ao. Tsy mandeha ny olona. Ndry voatery tsy maintsy miteny ny manam-panahy, ny mpanompon'Andriamanitra. Fa ny fanontaniana, mihaino ve le malagasy? Mitsangana ary efa nanomboka ny teny fanondroana zao omaly
ny azo manga, ny soja be, ny ray aman-dreny ara-panahy tendrazana ary velo. Raha ny tena marina, tsisy antony akory tokony hitenenany fa navita be izy amin'ny fitaizana ara-panahy ny malagasy amin'ny Manjato, ny Ananarivo, ny Manarina, sady mpampianatra manko izy iny. Anisan'ny manana diplôma ambony raha ny mpitandrina malagasy iray aman-dreny tendrazana ary velo ary tena ambony. Misy zavatra tsy fantatrareo aminazy iny. Rehefa amin'ny fotoana mahamay vay ao Madagasikara, sendra mba mifanena manko zay, mba ahafantaranareo tsara hoe misy ane zany, dia anisan'ny olona consulten'ireo communauté internationale ireny, ireo io ray aman-dreny io. Dia andanan'iray mitapitapo hoe sambosambory ny ray aman-dreny tendrazana ary velo satria miteny marina. Dia ho hitanao ny zavatra androanao ry dia Andry Rajoelina fa izay zavatra ireny ny accéléré ny fitotonanao. Tsy olon'olom-pony iny tompoko tena miteny anao an'izany. Rehefa misy ny zavatra mafana matoa izy mivoaka ny teny devant fronteau foatran'iny, dia efa mafy sy matanjaka amin'ny back office fa tsy mananao foana ny olona ohatran'ireny. Anisan'ny consulteny izy hoa vavolombelona izany ny tenako, ary izy afaka manaporofo sy miteny an'izany hoe marina izany. Tatrisy amin'ny tao zay tamin'izany. Rehefa amin'ny fotoana mamay vay amin'ny firenena dia anisan'ny anontaniana indray aman-dreny. Matoa izy miteny mifampiresahana reo efatra amin'ny rahalahy. Ratsiraka Didier efa mianaka, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina. Zaho izy tsy miteny hoe mifampizara toerana. Manangana gouvernement tsy midika hoe mifampizara toerana. Fa raha tena tia firenena, tia tanindrazana tokoa nareo efatra amin'ny lala, dia manetretena mifandraisa tanana dia mifampiresaha. Miresaha fandrosoana, miresaha fampandrosoana. Fa raha ohatra tena miteny aho, ny marina ny teneniko andrano fa tsy mivilivily aho. Raha mitohy io zavatra io, tadio. Aloha tsy tenika. Tsy azoko tenenina le izy, azafady, mialatsiny tompoko. Tokony kaopinareo ny toy an'izay a, fa dia tsy afaky ny anohy ahako satria aleo lasa mivazaha zay. Tery sy iana. Lasa mivazaha rehefa ianahana daholo nareo. Amvaly sasany jataka hatramo somary zaraiky ny rava. Varavarana jiaby mihity tsy hita i mamany zaza. Zagaga sahirana landro fagnahy. Nandeha zeky matamona entana tantragno ndraiky napetrany fa izy nazombazaha. Nanontaniako lambadikinay jiaby nilaza fa tsisy nahay. Nikaheko amin'ny telefony fa apa tsisy nandray. Taratasy nisorata loha
tafany milomanao babany zaza fa zala sanafy fanao mampamany za lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza lasany vadiko lasany vazany vadiko lasany vazany vadiko lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza vazany vadiko lasany vazany vadiko lasany vazany vadiko Deluma sisana petra mfalasa unisy fanas visa meta vela tetasiny zaza tseky leo ele zale sahiran tsy mahavita an'izay plaisirany de la sisy mitady any akafa isan'andro omely lamosiny mbola tsy tonga saina ihany eka inga mena sofina ihany mahatonga sy manao izany de tavela ento somifatrako tsisy ninina afaka ataoko fa de ndramasany vazafako lasany vazany patolety lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza vazany vadiko lasany vazany vadiko lasany vazany vadiko lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza vazany vadiko lasany vazany vadiko lasany vazany vadiko Savany simple, tsotra tsy maty lamody tena solonao papasosy tena velan'le trambongo de izy navady fosongo satria akalako fa valiko akiry de dedikasy hoanao ale iran'ny eliveo le tsy pointiry fa tsy magnino izy losonane iriatany deparatony manao fisy losongony paraky tsofoko rano anao mamany zaza zako miampy anjara zaza tsy olagna kwane tsy magnino koragna mazava lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza vazany vadiko lasany vazany vadiko lasany vazany vadiko lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza lasany vazany patolety lasany vaza vazany vadiko lasany vazany vadiko lasany vazany vadiko Misaotra antsika menakavy nampatsiahan'le anaran'ny le akama Victor Ongle izy Victor Ongle tsy izy rery no nigadra ela be tany fa maromaro zareo efa presque farafakely ny tany amin'ny 10 mahery tany pour ne pas dire hoe efa 100 mahery misy Christian ahoana no ifanarahany Kristy amin'ny Beliana tsy marina ny teninao Hubert Rajanona misy tsy franc-maçon izy ireo ny lohateny manaraka dia ny hoe iza ny tena fahavalony Andriamatoa Andry Rajoelina enao tsara raha mandinika sy mijery tsika ity resaka ity zany dia resaka sendra tafavoaka ohatran'izao hoe rehefa nisy nanatana ny Andry Rajoelina zany ireto mpanolontsainany dia nilaza izy hoe tsisy atakahorako kely akory na kely akory raha izany atao hoe opposition zany
Mieritreritra moa zaho hoe ahoana moa zany? Ary inona tokoa moa ny antony? De rehefa nafantatra ny tena zany amin'le hoe infiltration zay ampiasain'ny Andry Rajoelina, de misy olona mamadika ao hoe vao mainga ny resaka de tonga de efa tonga ny harivan'iny ihany na quelques minutes après de efa tonga any amin'ny Andry Rajoelina ny compte rendu hoe zao ny hetsika ataony reto, zao ny zavatra ataony reto. Normalina be izy raha tsy matahotra. Fa eno kely androany de ho tsapanareo hoe marina ve ny teniko sa tsy marina. Natahotra mafy Andry Rajoelina hoe ho lasan'ny Ravalomanana Antananarivo. Araky ny teneniko taminareo aloha hoe ary taddio fa mbola tazomiko ity nanaovan'ny Ravalomanana fifanenkena tamin'ny Andry Rajoelina Antananarivo. Tsy lôzika mihitsy hoe tsy nilatsaka omerana Antananarivo marika Ravalomanana na inona motif lazain'ny Ravalomanana. Tsy lôjika. Norbert Lala Ratsirahonana no niteny hoe nisy fionana tamin'ny volana septambra 2019. Nisy fifampiresahana tamin'ny volana septambra 2019. Mazava be fa mamaiky an'ny Ravalomanana de nisy sokafan'ny izina. Lôjika be zany raha nanao sakrifisy izy tsy nilatsaka mera fa nomenana Andry Rajoelina ny mairie Antananarivo. Avitra zany Andry Rajoelina amin'iny ary politika no resahana araky ny tenin'nge Andry Rajoelina hoe ny fanaovana politika de mila olona mahay mandainga, mila olona mangalangalatra ihany koa ary mila olona mahay mamitaka. Izy tena no niteny an'izany amin'ny fomba mbola cru sy cruel noho izany. Normalina be raha tsy nitanterahan'ny Andry Rajoelina ny deal de menomenona teo marika Ravalomanana fa tsy tanteraka ny deal. Inona no tiako lazaina an'izany? Rehefa tafapetraka Omera après tant de promesses nataony gesticulena teo daholo ny fandraofana fako, ny tomobile sy ny karazana. Andriamatoa Naina Rabesala promesy lavareny takan'ny élection-ny Andry Rajoelina ihany koa, miaraka amin'ny Alavato évidemment, miaraka amin'ny olona vitsy no nandray anjara tamin'ny fifidianana. De rehefa lasan'ny Andry Rajoelina Antananarivo par le biais Ngia Naina Andriatsitohaina de rehefa tonga miareo manko ianao tazan'ny Andry Rajoelina lavitra amin'ny fomba fikompozen'ny nga Naina Andriatsitohaina ny ekipany. Tazan'ny Andry Rajoelina lavitra koa ireto olona manodidina azy hoe toa lasa misy an'izany Donat Andrema efa paran'izany ao. Misy olona maromaro zay tsy mampara akory.
Ary le olona efa mieritreritra hoe hilatsaka ho filoham-pirenena hono. Fa mandeha zany resaka zany mako ay momao. Zany naina Rabezala na hoe naina Andretsotoina zany. Anky fa reo izy izy ngia Rajoelina. Taon'ny angiako izy izy. Ilà ndray dia tsy mahita masoandro rehetra lao izy. Normal be. Raha Antananarivo mbola rakotry ny fako. Normal be. Raha mitsinga Lambongidina ny commune Antananarivo satria tsy miainga amin'ny finance, tsy miainga amin'ny fanampiana izay tokony ho azo avy any amin'ny fanjakana foibe, fa tsy nisy fivoarana firy hoe ahoana moa zany ny zavatra mitranga. Satria ny tena marina dia izao. Raha mahavita zavatra tsara samy misongadina eo, i Naina Andretsotoina, dia possible Antananarivo mety hitsombadika. Milay rangaty banty, d'autant plus ny tena Zanak'iarivo, ny ankabeazany miara-miasa, reto marivo salosana zany, miara-miasa amin'ny Andriamatoa Naina Andretsotoina. Ireto Zanak'iarivo izay tsy voatery ho tia ny Andry Rajoelina dia milahatra ao aorianan'nga Naina Andretsotoina ary efa manomboka manao lobbying hisarika ny maromaro hanohana nga Naina Andretsotoina amin'ny 2023. Zany hoe efa misy ady mangatsika zany. Fa mimpanelanelana ny milalaon'ny ficelle dia Andriamatoa Rakotomanga entre nga Naina Andretsotoina sy Andry Rajoelina. Tsy dia matetika angamitsika mahita hoe ino ny misy zavatra atao ao Antananarivo ka mijoro mifanakaiky eo Andriamatoa Andretsotoina sy Andry Rajoelina. Matetika isika no mahita azadino fa ministeran'ny rano ny mandraikitra amin'ny fako ao Antananarivo, ny Samva. Fa matetika isika no mahita ny fako ny savovona indrindrindrindra amin'ny quartier résidentiel. Inona ny dikan'izany? Bloquen'ny Andry Rajoelina nga Naina Andretsotoina fa sao dia mivoatra na mivelatra lavitra noho izy atahorany mafy sao candidat amin'ny 2023. Iny zany ny anankiray voalohany. Ny anankiray faharoa, raha marimarika nareo, maro anie ny lalana tokony handeha. Raha sy ny avy Ahery Rajaonarimampianina izay, maro ny autoroute-ny Antananarivo sy Tamatavy, ny lalana Vohemar Ambilobe, ny lalana Ambilobe Dego, ny lalana Moramanga Ambatondrazaka RN 44, ny lalana Antananarivo. Ary misy minisitra raha misokatra ny vavany ka hoe hitanao izy dia tsy heninao. Fa ny hitanao azy dia mamory olona gauche mode mamboly hazo, mamory ny olona midinamize ny partiany, ary efa nisitaka tanteraka tao anatin'ny
Armada. Tamin'ny mairie farany teo iny zao dia efa nandeha irery izy. Andriamatoa ajo, ny ajo André any Anarivelo. Fahavalo ny Andry Rajoelina, faharoa. Candidat amin'ny 2023. Fahatelo, io Rainazy mahazo Ngaro Lauratsiraka. Ny letsia voafatotra, ny exportation atsy voafatotra satria sao dia manam-bola, sao dia mahazo vola ahafahany finansier ny élection. Fahavalo ny Andry Rajoelina, fahatelo. Fa ny tena fahavalo ny Andry Rajoelina fahaefatra ary tena anisan'ny atahorana dia iny le hetsika farany nataony teo iny. Tuliara tokony misy ny kere, Tuliara tokony nisy rotaka mahery vaika teo a, Tuliara tokony manao revendication mahery vaika. Fa ataony Andry Rajoelina izay tsy itiavan'ny zanaky Tuliara, ny olon'ny Tuliara ao anatin'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao, sy ny hoe any amin'ny assemblée sy any amin'izay antanatohatra rehetrarehetrany, satria ny antony dia izao. Efa mandeha ny resaka ary efa maromaro ny zanaky ny atsimo, na atsimo atsinanana na atsimo andrefana, no miteny hoe mila miray hina isika fa ny manaraka eo atsika. Ampy izay natao tohatra fiakarana. Ary rehefa evaluena ny zavatra mitranga, dia ireo tanora avy any atsimo maro raha tsy teny fotsiny ianao afa-tsy izany atao hoe sy teny. Sy teny moa amin'izao fotoana izao fa manjary voantso any amin'ny Bianco. Nanomana ny Andry Rajoelina izany. Tsy teny fotsiny ianao izany hoe sy teny izany. Raha izany no milatsaka ka candidat, raha tsy teny ianao izany hoe fienena izany, fa maninona ny tsy ampidirinao anaty gouvernement? Efa olona manana ny maizy azy, izany mihitsy ny tokony ho premier ministre. Bakile-ny Andry Rajoelina ny any atsimo amin'izay tezitra amin'ny zanaky ny avy any atsimo, amin'ny zanany ny avy any atsimo, izay membre ao anaty gouvernemanta na any amin'ny assemblée na any amin'ny ambassadeur sy ny karazany any, dia amin'izay tsy manana popularité, mety hiakatra, dia lasa miady. Je ne dirais pas hoe miady hatrany, fa miady tsy mifampatoky reto zanaky ny atsimo, atsimo andrefana, atsimo atsinanana, ao anatin'ny fitondrana, tsy mifampatoky, satria tratran'ilay zarazara ao an-jakaina ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Fahavalo ny Andry Rajoelina, fahafiry izany, naina, ny ajo, Lauratsiraka, fahaefatra. Aty amin'ny fahadimy vao misy an'izany atao hoe Ravalomanana. Ireo efatra melo ireo no tena atahorany Andry Rajoelina bebe kokoa, satria il suffit fotsiny nga mamirahavatimbagna, tsy mbadika amin'ireo, misy financement ireo, dia vita Andry Rajoelina, satria fantatry Andry Rajoelina fa na amin'ny communauté internationale aza efa leo azy. Fa izao
raha mbola misisika ianao hoe Ravalomanana dia ndray amin'ireo efatra na Andry Rajoelina no tonga eo. Peut-être hainao zao de mauvaise augure ho nareo, fa aleoko milaza marina tokoa mba tsy hifamitaka tsika raha-pitsoa. Toy izay rehefa tonga ny tokoa izay vao hoe fa nahoana kosa n'izany ilay zavatra ary Monsieur Fleury. Non, efa nilaza, efa niteny a hoe ny lalana diso anie ka lafo e, ary vidiana lafo e. Dikan'izany raha izay ilay situation hoe efa mitritra ny sambony Rajoelina, tsy mahay manararoatra an'izany information zany ny mpanohatra izay hieritreeritra ny andrombaka amin'ny fitondrana, dia mialatsiny tokoa fa tsy hitako intsony izay ho lazaina aminareo, fa dia eto sy reveo amin'ny mokondohanareo ao ilay zavatra mitranga, fa rehefa midona amin'ny rindrina dia aza menomenona fa hoy Elidy eo hoe rako vilany ozy izy ka tsy haiko ny tonony, fa sady manao veloma no misy ho tsakotsakoana izay teniko izay mandram-peona tompoko. Izany zavatra teneniko izany a, tenelako tsiny fa tsy avy amin'ny sainako irery izany, fa anjaranareo mandinika hoe hatraiza ka hatraiza mety ho fiangana izany zavatra izany sy ny totonana izany. Mandiny tsara tompoko, mandiny mandram-peona.
Atigai kiskayel sherifa zare mansiti. Kurang manginging sherie kurang manginging. Kurang anandang be sherie tireng nanda kusini. Kurang manginging, kurang manginging, kurang manginging sherie. Manch malala, manch malala, manch malala sherie. I am Madam Kuranga sherie singing chapkongo. Lamini team kurapka sherie feeling no bobo. Manch malolo sherie stabanga sakamalo. Manch malolo sherie manch malolo. Sigara matola, sigara matola, sigara matola sherie. Manch malolo, manch malolo, manch malolo sherie. Isi no tapa mora mora tu furing zeri. Kurana tika we sherie soringit matambi. Anu fava no smart tapa fakturing inulo. Tika bis bis ke feel matambara telo. Kurang magengi, kurang magengi, kurang magengi sherie. Manch malala, manch malala, manch malala sherie. Alona tika kuranga pire kusigara madola. Sumar malolo sherita nubwani bazuka. Atika timila ni kurapa kana nisi mangungu. Anga simila tetet karati bomba fina nangati. Sigara madola, sigara madola, sigara madola sherie. Manch malala, manch malala, manch malala sherie. Yenera, film otola, manda action tikse. Davare, film otola.